Tamenmenina kosa ireo mpitatitra eto Andrenivohitra vokatry ny fatiantoka teraky ny faratsian-dalana eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Misy ny fanapa-kevitra izay noraisin'izy ireo hampiato ny asa fanaony andavanandro ka mety hiteraka voka-dratsy ho an'ny mpifamezivezy. Tsy hifankahitana ny fitohanan'ny fiara eto Andrenivohitra, indrindra tao anatin'ny fetin'ny Krismasy 10 sy 11 ary ny taom-baovao 9 sy 11. Teo ihany ny fahamaroan'ireo mpiantsena fa eo ihany koa ny faharatsian'ny lalana rehetra ka mampikaikaika ny mpitatitra sy ireo mpifamezivezy amin'ny arabe. Misy kosa nefa ireo izay mivelon-tena amin'ny fampiasana ny lalana eto Andrenivohitra toy ireo fiarakaretsaka sy ireo mpitatitra vaventy. Anisan'ny zotra mampitohy ny lalana eto Andrenivohitra ny UCTU. Noho ny faharatsian'ny lalana dia nanambarany filohan'ny Union des coopératives de transport urbain na ihany koa ny UCTU fa maro ireo fiara izay nanapa-kevitra ny hampiato ny lalana fandehana isan'andro noho ny faharatsian'ny lalana diso tafahoatra. Miisa 220 ireo coopérative amin'ny 730 no hampiato tanteraka ny asany andavanandro noho izay faharatsian'ny lalana eto Andrenivohitra izay.